manona fiadanany tompo ho aminao izay manaraka ity pejy ity ny afatra fohy avy amin'i Jesosy androany dia ny zavatra tian'i Jesosy himasoanao. Mba miangavy Jesosy androany hoe inona zavatra tian'i Jesosy himasoanao dia fifandraisanao aminazy. Miangavy Jesosy hoe aza lany fotoana amin'ny ady hevitra tsy mahasoa, aza lany fotoana mijery ny hafa, aza lany fotoana miady hevitra amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fanahinao akory. Fa tian'i Jesosy ianao hanana fifandraisana mamy be akaiky aminazy. Raha miresaka amin'ny namantsika, amin'ny zanakitsika, amin'ny manodidina antsika, aza variana amin'ny anarana fiangonana. Fa himasoa izany hoe manana an' Jesosy ve izay ny fanontaniana. Tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika. Tian'i Jesosy hiditra ao an-tsaintsika mihitsy izany hoe zava-dehibe. Voavonjy ve manana an' Jesosy ve fa na inona fiangonanao. Rehefa mandray an' Jesosy Kristy ho tomponao ianao, izay ny tian'i Jesosy, izay ny zava-dehibe. Any an-danitra any dia tsy misy hoe fiangonana A etsy, fiangonana B etsy. Fa rehefa nandray an' Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra, izay maharitra hatramin'ny farany novonjena, izay manam-pamasinana no ahitany tompo. Rehefa mandray an' Jesosy Kristy ianao dia tonga zanak'Andriamanitra. Mandray omeny ny fanahy masina ianao, mitarika ianao, mampahery ianao, mampionona anao, manoro anao ny lalana tokony alehanao mba tsy handehananao amin'ny fahalotoana, fa handehananao amin'ny famasinana. Ka himasoa izany hoe manana an' Jesosy ao anatinao izany. Izany anaram-piangonana izany dia tsy tokony hirahirahantsika isan'andro fa ny fifandraisana amin'i Jesosy ny zava-dehibe. Ampianarintsika ny ankizy, zaraintsika amin'ny zanaka, amin'ny namana, amin'ny manodidina antsika hoe zava-dehibe dia manankina zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra, manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, na manao fanadinana dia hoentina ambavaka fanadinana, andeha hiasa dia hoentina ambavaka ny asa, vao mifoha alohan'ny hatory na inona dia tena hoe ankinina tanteraka amin'Andriamanitra, tena hoe fifandraisana akaiky na isa-tsegondra aza afaka miantso foana, accessible foana Andriamanitra. Jesosy afaka miaino anao foana isa minitra, ninona tianao antsoina anazy, ninona tianao resahana aminazy. Dia izay ny tian'i Jesosy ampidirina ao an-tsaintsika androany. Efa fantatrao izany fa mbola miangavy izy. Aza lany fotoana miady hevitra amin'ny anaram-piangonana. Raha mahita olona isika, raha miresaka amin'ny olona isika dia aoka tsy variana hoe inona ny fiangonany, inona, manao ahoana, masina ve, manao ahoana ny fitafiny, manao ahoana. Fa ataovy ao-tsainao hoe toa-mbavaka ny manodidina anao hoe mba hanana fifandraisana akaiky amin'i Jesosy, mba tena handray famonjena marina. Anjaran'izy Jesosy izany, natoy ny ahoana fitafiny, natoy ny ahoana fiangonany, fa izay mandray an' Jesosy dia afaka manana fiainana mandrakizay. Aza variana amin'ny ady hevitra tsy mahasoa, fa tian'i Jesosy ianao raha himasoanao ny fifandraisana akaiky aminazy. Mamy be mihitsy ny fifandraisana aminazy. Izany voninahitra an'Andriamanitra fa tsy tonga lafatra ny fiainako izaho, tsy lafatra, tsy mendrika fa raha tsy teo Jesosy, raha tsy teo fifandraisako amin'i Jesosy dia tsy toy izao. Ary sambatra amin'izao satria nandray an' Jesosy ary voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Ny zavatra izay ataontsika dia aoka ho an'i Jesosy daholo, aoka ho voninahitra Jesosy daholo, aoka ho an'i Jesosy ary toy ho an'i Jesosy daholo. Dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ny fiainantsika. Dia izay mahireza indrindra tedavo ilay fifandraisana akaiky amin'i Jesosy mamy be. Dia mahireza indrindra tompoko.